Araka ny fiarabanto plasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Asanay ampanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny pejy finoana no isataratsika ny fampahalalam-baovao no tanterana omaly alahady fa 2 ny volana septambra tetsy amin'ny kianjan'ny sekoly Masina Misely Amparibe ny fotoam-pivavahana lehibe izay nanamasinana ny Monseigneur Mamiarso Modeste ho évêque mpanampy eo anivon'ny diocèse n'Antananarivo. Olo manakaja maro no tonga niatrika ity fotoam-pivavahana lehibe ity ka anisan'izany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana mivady ny antsiklany izay. Ataovy izy rehetra lazainy aminareo Joantoko 2:15 no tenin'Andriamanitra nentina nanatanteraka ny fotoam-pivavahana lehibe teto amin'ny kianjan'ny Saint Michel Amparibe omaly. Eucharistie masina izay notariny archevêque n'Antananarivo ny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson izay isan'ireo mpanamasina niaraka tamin'ny son éminence cardinal Désiré Tsarazana sy ny nonce apostolique eto Madagasikara solotena ny Papa Léon fa 14. Tonga nanatrika izany fotoana izany ihany koa ireo évêque aralainy ao amin'ny episcopat sy avy amin'ny diocèse manerana any Madagasikara ka nanotrona sy niaraka ny vavaka nandritra izany fankalazana izany. Tonga nanatrika sy nanome voninahitra ny fotoana ihany koa ireo olo manakaja ka anisan'izany ny filohan'ny repoblika teo aloha Marc Ravalomanana sy ny vadiny ary ny filoham-panjakana teo aloha Rivo Rakotovao mivady. Naneo ny fraisan'ny finoana sy ny fanajana amin'ny mahazava-dehibe ny Eucharistie masina toy izao eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny firenena amin'ny ankapobeny. Nandritra ny lahateny nataony dia naneo fanetrenitena sy fahavononana amin'ny adidy sy ny andraikitra vaovao ny évêque mpanampy vaovao ny Monseigneur Mamiarso Modeste. No mafisiny ny fikasany itondra fanavozana ara-panahy sy ara-pitondratena ho an'ny kristianina amin'ny fitiavana sy ny fanompona madio. Lany rano ny Madagasikara, lany rano ny Antananarivo, ady isanandro. Tsy maintsy hiatrika ny tsy fahasian-drano eto Antananarivo ny évêque Antananarivo mpanampy koa. Kanefa tsy maintsy miverina ihany amin'ny fomba fijery ny evanjely, fijerin'Andriamanitra amahana ny olana. Ny soatoavina ny evanjely dia mety tsy hahafaly ny vahoaka, mety tsy hahafaly ny mpitondra fanjakana, mety tsy hahafaly ny mpanohitra, mety tsy hahafaly ny mpiara-miasa ary mety tsy hahafaly ny tenanao mihitsy aza Monseigneur. Kanefa tsy misy lalakafa afa-tsy ny fijerin'Andriamanitra momba ny tenantsika, momba ny fianakaviantsika, momba ny fiarahamonintsika, momba ny zavaboary. Ary manana anjara biriky lehibe ary tokana amin'izany ny fiangonana katolika. Ary tena zava-doza amin'ny fikarakarana ny mahantra ary tsika tany mahantra dia ny afitsoko ireo mpamatsy vola manery atsika ampiatra ny fomba fijery ny fiainana ka tsy mahazo vary, tsy mahazo menaka raha tsy manao ny fomba fijerin'izy ireo. Dictature idéologique dia tena mavesatra tokoa ankehitriny. Hany ka ny mahantra izay mihinam-bary, ireo vehivavy mihinam-bary tsy menaka manjary hafajaza ny hafarana. Dia tsy maintsy miverina amin'ny evanjely isika. Vao mainka tsy maintsy tory ikikika ny soatoavy ny toron'ny evanjely isika anavitra nyty firenetsika ity. Iray amin'ny dingana manatantara eo amin'ny fiangonana kristianina katolika eto Madagasikara ity fanamafisana évêque vaovao ity satria anisan'ny mariky ny fanohizana ny asa sy ny iraka masina nankinina tamin'ny fiangonana indrindra ho an'ny eto Antananarivo izany amin'ny alalan'ny fanampiana évêque mpanampy vaovao amin'ny fitondrana sy ny fitariana ara-panahy. Nisongadina ihany koa ny fahavononan'ireo mpino katolika marobe mifanotrona ny aran'vavaka sy nanotrona izany fanamasinana izany. Ny farana tampifaliana sy fanomezan'ny tokony fotoana izay nanamafy ny fiombonan'ny fiangonana katolika sy ny vahoaka kristianina. Vaovao avy ao amin'ny districtn'ny Betafy kosa indray dia miaramila maromaro no nanao be midina tao amin'ny Brony commune tao amin'ny districtn'ny Betafo commune antsoina hoe Soavina nambara fa anala amin'ny toeran'ny ben'ny tanàna Amperinasa izay avy amin'ny firaisankina ireto miaramila ireto ka ametraka ny ben'ny tanàna izay candidat avy amin'ny Antoko Iromara izay tsy landy tamin'ny fifitianana ben'ny tanàna faranteo.
manoloana izany nilaza ny ben'ny tanàna Amperinasa fa tsy tompon'antoka amin'izay ataon'ny vahoaka manoloana ity botolom-pahefana ity ny antsipriana izay. Tsy miova endrika ny mpitondra fanjakana, pontolo, ditikofehy lehibe, anterisetra, izay no fomba fiasany sy ny pomba azy. Nasehon'izy ireo indray izany tao amin'ny commune ambanivohitra Soavina ao anatin'ny distrikany Betafo, faritra Vakinakaratra. Nisorona tamin'ny toerany tsy amin'ny alalan'ny fomba ara-dalàna fa botolo ny ben'ny tanàna Amperinasa izay mpikambana ao anatin'ny antoko firaisan-kiny ka nosoloina kandida-mpanjakana izay efa tsy lanim-bahoaka. Ben'ny tanàna efa nisalotra samboady teo anatrehan'ireo olo-mpanjakana ary efa niasa amam-bolana ity nisorona ity. Ny tena malasa saina dia zary fitaovana ampiarana tsy fanaran-dalàna tahaka izao ny mpitandro ny filaminana fa hoe baiko midina na dia tsy araky ny lalàna aza sy ny itsiny. Voalaza mantsy fa nisy miaramila maromaro tonga tampoka atao amin'ny bureau-ny commune nilaza fa analan'ny ben'ny tanàna amin'ny toerany ka anolo azy anilay kandida avy amin'ny antoko Irmara izay tsy nahazo fandresena tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo saingy lipa-efana mafy ka izao manao bontolo izao. Commune rurale Soavina district Betafo izay tsy efa nandresy tany amin'ny CENI nandresy tany amin'ny tribunal administratif efa nomena samboady ary nametaka samboady niaraka teo ny ministre intérieur ny sénatrice ny député Rolas manam-pahefana rehetrarehetra tamin'izany fotoana izany nametaka samboady anumero efa niasa teo amin'ny fito volana valo volana teo izy io tapotapoka teo nandefasana mpitandro filaminana taty amin'ny commune hanolo any maire zay tsy misy notification tsy misy inon'inona amin'io reveo niakatra tany nalefa niakatra tany amin'ny conseil d'Antananarivo ny voakasika de hoe efa hivoaka ny didim-pitsarana izay tsy nahazona convocation na audience akory ary indrindra tsy nisy manana avocat zahay fa tsy akorany avocat tsisy audience akory zany lesa tonga de didim-pitsarana de manamarika hoe araka ny zava-misy tsy ara-dalàna zany indrindra hoe fa maninona moa zany ny tonga de didim-pitsarana nijerena ny dossier mba misy olona fantatra ihany eo mandeha ny mitsaraka fahamarina zahay de hoe dossier anareo za tsy teto fa olona no nitsapa nakanazy ary mihina mpitsara anankiray naka ny dossier tonga de didim-pitsarana fotsiny no voaka. Ny fanjakana sy ny fitsarana miady amin'ny fanjakana no nanapa-kevitra saingy tsy ho tompona andraikitra kosa izahay amin'izay mety ho fanapahan-kevitry ny vahoaka hoy ny fanazavana. Raha nitatitra avy amin'ny solombavam-bahoaka hatrany mantsy dia tezitra amin'izao fanapahana izao ny mponina any an-toerana. Zay de vonan'ny lamina vonana passation fa tsy tompona andraikitra kosany amin'izay mety korotana ataon'ny vahoaka satria efa maimora ny vahoaka ty satria ny vahoaka nametraka anazy teo safidim-bahoaka izy tapotapoka tonga de anaovana ato-dray fotsiny ny soloana de tonga de miaramila zandarma be deabe ny tonga ety de izay ny somaro manahirana ary io taratasy isana raha iza mena ny solon-tena-mpanjakana eto amin'ny distrika ny député Roland ny gendarmerie efa nahazo an'io taratasy io hoe za de vonana raha zay ny fanapahan-kevitra ny amin'ny hanampy vonana anao amin'ny famindra-pahefana am'izay izay mera eo nefa kosany zay tsy tompona andraikitra am'izay mety korotana ataon'ny vahoaka eo. Tsy ara-dalàna sy manitsakitsaka ny demokrasia ary ny safidim-bahoaka ny zavatra mitranga ao amin'ity commune ity saingy ny mifanipaka amin'izany no fahitan'ireo mpitondra azy sy ny pomba azy. Fihetsika izay mampametra-panontaniana hoe mbola misy eto Madagasikara ve izany tandalàna izany? Mbola misy eto amintsika ve izany hoe evi-bahoaka izany no manjaka? Inona no fiaveran'ny mpitondra fanjakana ny vahoaka malagasy eny fotony amin'izao endrin-javatra izao? Andrasana ny fivoaram-baovao. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa ao anatin'ny tsy fahasalamana tanteraka amin'izao ibabaraka toasoa sy Clémence Rarinirina izay mpanolontsaina ny tanàna no samborona tetsy Analakely ny farany herinandro teo. Raha ny fitantaran'ny vadiny Clémence dia herisetritra no natao azy ireo mangana sy ahitana fivotosana ny vatany. Tonga namangy azy teny amin'ny trano fonenany moa ireo mpiara-mitolona tamin'ity androany ity. Mazava ny nambaran'izy ireo nandritra izany fa mitoy ny tolony ny antsipriany izay. Naratra ary mitsabo tena vokatry ny fisamborana natao azy ireo ny zoma lasa teo ny mpanolontsaina ny tanàna roa Clémence Rarinirina sy Babara Kotoarisoa. Feno mangana ny vatan'ny Clémence Rarinirina ary tsy afaka mamindra ny tenany raha tsy mitondra tehiny. Raha ny fijoroana vavolombelona dia fomba fisamborana sy ny herisetra ara-batana ny nin'ireo zandarina natao azy ireo no isany nampitondra takahitra azy tahaka izao raha ny nambarany vadiny. Satria fampitona mazandarma napiditra anazy tao anaty le tomobile. Ino mbola hitako. Zarone niaraka e. Fa fantatsika roa mbola miresaka. Tapotapoka teo de dodododo hoe samy nisy ny sintony zay fa za tafatsoaka satria tena isolana be dia be an'le taxi aloha tena tsy tomony zareo ny ala fa tena hitako nanipazany zareo anazy tao anatin'le
natsipiny zareo bataina de natsipy de tsy za zany tsy hitako tsony sady zakako le izy izy misy ka fiainy mangana be any ny vatany hitanareo ty ito a ty zao a ito a de ito a ato amin'ny anina anato izy zay misy a de ito a hitanareo ato ny tena enjana be reto ty zay fa mba nasina fanafody izy zao mantsy fa mba mihinana fanafody izy zany zao de fa mba anake de ty hitanareo ty anina rehetrarehetra ito io fa efa matory de tena tsy afaka mivady izy fa tsy maintsy position tsy lano ohatran'izao izy zany matory fa raha vao mirirana na ohatra zany mirirana makaty de vao manao effort mafimafy de marary de lasa voatery kokoa tsy maintsy fa zany hoe tao aorianan'le fisamborana zany de mbola nisy erisitra zany hoe tany amin'ny gendarme tsy tao amin'ny gendarme izy zany raha fitantarany de efa nandringy efa tena tsy afaka mihitsy izy zany de tereniny gendarme atao petsaetsy eso voakitakita ianao e tena ohatrany mba olom-boafidy ve de tokony voakitakita traitement na olom-boafidy zany tokony mba hoe mba manany asa zany renim-pianakaviana izy en plus izay tsy nampahanana azy fa tena enjana be amin'io tena miara ao anaty malota miditra violon de ao mifangaro amin'ny sanatria zany pipisy kaka tena enjana be mampalahelo le misy zava-misy eto amitsika raha ohatsy reny fomba fitenan'le olom-boafidy manahirana izy rehetra zany fanafody rehetra ny fanafody rehetra fa mba iny zao na soratanazy atory ino blomady iny asorana anazy ato rehefa alohan'ny atosy ty ino ty tito ka manaty be sisy ty Halloween plus misy an'le manala fanantenana zany fanantenana de tsy maintsy mihinana fakate am'le fony hitanareo le tomany foana tratran'le pression be sy ny tariny lasa tsy maintsy mihinana an'le tranxène tsy maintsy mihinana an'iny izy zany courage clémence tsy maintsy toizana nantolona efa natomboka hoy kosa ireo namany sy ny ampiara-mitolona izay namangy azy teny an-tranony raha rahampirenena arzon'ny malagasy isitraka rano sy jiro no takina hoy ny fanazavana tolona tsy maintsy toizantsika foana na inona vesatra sy ny amafana ia resaka eo izy ka Clémence le tsy afaka miresaka misy contrôle judiciaire fa le tao amin'ny violent zany tena tsy zakany tena hitako tena mampanana anazy ka mety iny ny tena nampatonga anazy anina mihinana any any am'le fony fa tsy mafy loatra ny nataony zareo zany mafy loatra le atao amin'ny gendarme tsy forcé na tsy afaka mipetraka izy fa tsy maintsy mitsangana foana rehefa forcé tsy afaka mitsangana ela be tsisy position afaka atao fa de mipetraka tamin'ny tany zany tsy maintsy mipetraka amin'ny tany zany de tsy afaka mitsangana le manao position anany izy zany mbola tena tsy afaka mihitsy tany amin'ny gendarme izy de efa tena hita hoe tena voadony izy zay le hoe fitiava-tanindrazana sy ny piray-tanindrazana amitsika mianton'le sacrifice de misy farany fa ampatsahivina trandry fa araky ny lalàna laharana fa 7 tsipika aotra 4 momba ny fitsipika mikasika ny fisamborana sy ny fipetra ara-dalàna momba ny fahalalàna manokana eto Madagasikara dia voaralalàna tanteraka ny fisamborana tsy ara-dalàna ny andininy fahasivy amin'io lalàna io dia mamaritra mazava fa tsy azo samborana ny olom-pirenena raha tsy misy baiko manokana avy amin'ny manam-pahefana ara-dalàna na tratra ambody omby nanao eloka bevava ankoatra izany ny lalam-panorenana malagasy eo amin'ny andininy faharoambifolo dia miantoka ny fahafahana sy ny fiarovana manokana an'ny tsirairay ny amin'ny herisetra sy ny fanagadrana tsy ara-dalàna efa tafapetraka ny maraina teo moa ny fitoriana ho an'ny retina nome baiko amin'izao fisamborana ankehisetra izao koa andrasana ny toyny fa mbola hijanona eo amin'izay vavomandrina zay hatrany isika manoloana indrindra ny fisamborana feno herisetra sy tsy nanara-dalàna natao tamin'ireo mpanolontsaina munisipaly Clémence Rarindrina sy Baba Kotoarso ary Lira Farara dia nametraka fitoriana tetsy amin'ny fitsarana anosy izy telo mianada ireo androany voakasika izany fitoriana izany ny ministre délégué misana ny gendarmerie ny ministre ny filaminam-bahoaka ary ireo vatandehilahy nanao ny fisamborana ary ihany koa ireo nanome baiko
mbola tazomina repitandro filaminana sambotra azy ireo ihany koa ny finday izy Mianada tsy tompon'antoka amin'izay fampiasana ireo finday ireo izy ireo raha ny fanazavana androany ny antsipriana izay. Nametraka fitoriany Clémence Raharnirina, Alban Rakotoarsoa ary Lili Farala manoloana ny fisamborana feno herisetra natao tamin'ny Clémence Raharnirina sy Alban Rakotoarsoa ny farany herinandro lasa teo. Isan'ireo notoriana tamin'izany ny ministera ny filaminam-bahoaka sy ny ministra délégué ny andraikitra ny gendarmerie, ireo tompon'andraikitra nanome baiko sy nanatateraka ny fisamborana ary ny tompon'ilay fiara 8182 TBN izay nisambotra ny Alban Rakotoarsoa. Antony lehibe nametrahana ny fitoriana hoy Lili Farala ny herisetra arabatana sy ara-tsaina niatra tamin'ireo mpanolosaina. Fantatra ihany koa fa nisy vatan-dehilahy tsy fantatra anarana nanatateraka ny fisamborana ho ihatra ny fanazavana. Nametraka fitoriana izahay, fitoriana izay efa niarahany teo ny vovona firaisakina. Nametraka taminay tamin'ny sabotsy 5 tsy nisy nandray zany dia niverina izahay telo Mianada nakaty mihitsy na ranomarina aza dia repos médical izy Mianada fa dia tsy maintsy nandeha naketo izy nametraka ny fitoriana. Napetraka ny fitoriana nitantaranay ny antsipriana ny zavatra rehetra nitranga ary ao anatin'izay dia nanapa-kevitra izahay fa tsy ho ajanonay fotsiny. Mahazo accusé de réception izay androany ary alakamisy amin'ny robory no nasaina miverina izahay aka nivalina izany fitoriana izay napetraka izany. Tsara homariana fa nandefasanay avokoa ireo heverinay fa tokony hahafantatra izao fitoriana izao dia nandefasanay dika mitovy amin'ity fitoriana izay hoentinay eto ity tsy adin'olona telo niady amin'ny délestage sy ny tsy fisian'ny rano vadiny malagasy rehetra ka entanina ny vahoaka malagasy izay mahatsapa fa tsy rariny sy tsy azo ekena intsony izao fahatapahan-jiro sy rano izao ho avy anatevin-darana ny hetsika izay ho atao amin'ny alakamisy ho avy izao. Ny zavatra amafisina dia izao hoe niarahana hita ny zavatra rehetra niseho. Niady amin'ny tsy fisian-jiro sy ny tsy fisian'ny rano tsy adin'olona anankitelo fa ny olona rehetrarehetra eraky Madagasikara no mahatsiaro potika asa fivelomana ary rava fiainana ao anatin'izany. Ny vahoaka malagasy no mahatsiaro hoe impiry nomena daty no laingana nampanantenaina fa hatreto tsy misy vahaolana na dia hatramintsika miteny izao azy vao tabataba teny akady kely lafy sabotsy namehana izao tsika miteny izao any vontovorona entina ilazana adiny malagasy rehetra ity. Zahay tsy miteny hoe andao hikorotana nandao anao inona fa tsotra be le izy. Miantso izay ny bidon jaune sy ny jirona koa izay tonga saina rehetra aneo an'izany tsy fahafampolo sy fifaliana izany amin'ny 15 septambra. Tsy izahay telo datsona ny resaka eto fa raha ohatra ianao mahatsiaro hoe mbola mety be le tapaka foana ny jiro ary latsaka hatrany amin'ny sasamanila ny fidiram-bolanao dia afaka tsy manao nenenina atsipy ny teny ampola. Mbola manaraka fitsaboany Clémence Raharnirina sy Alban Rakotoarsoa atao aorian'ny nazahoan'ny taratasy repos médical 10 andro ho an'ny Clémence Raharnirina ary 10 andro ho an'ny Alban Rakotoarsoa vokatry ny dona ara-batana sy ara-tsaina nahazo azy ireo. Efa nisy ny mpitsabo izay nanara-maso ny fahasalaman'izy ireo araka ny efa nozaraina teny an-tambazotra teny ihany ho an'ny Clémence Raharnirina zany dia tena hoe mangana betsaka ny vatany indrindra manomboka eo amin'ny fe midina makany amin'ny lohalika. Ny ato amin'ny ilany ankavanana tena mangana be ary hitanareo angambany tena tsy maintsy mitondra beky tena mitandrina be tsy afaka matory miorirana fa tsy maintsy mitsilany satria tsy afaka miapoe mihitsy ny dokotera aza dia nanome anazy mako 10 jours fa noho ny fitoriana dia naketo. Namana Alban efa hitanareo miariary ity izao ny rovitra kanjo ahafahanareo mamaritra hoe herisetra hoe dikely ny izao ny zavatra ny ainana hitantsika izao. Misy marary ato no hitaraina ny baba marary dia ny ataon'ny koty ataon'ny andilana zany filaza azy takibo ao zany no marary. Tiana lazaina zany hoe tena mbola ao anaty fitsaboana tanteraka ary zareo amin'izao repos 5 jours raha tsy diso no nomeny dokotera ny baba. Araka ny fanazavana nomeny Lili Farala hatrany dia teny akady lalana no nitazomana ny Clémence Raharnirina ny zoma teo ka nidina violon 30 minitra ary niara nikitakita sy teny feno tsy fanajana olom-boafidy avy amin'ireo zandary. I Alban Rakotoarsoa kosa dia notazomina tao amin'ny sampana Elokabevava eo anivon'ny polisy pirenena ary hatramin'izao dia mbola tsy naverina io sampana io ny findainy miisa 3 nalaina tamin'ny zoma. Zany efa hitantsika
angamba ny fanambarana nataony vadiny Clémence Sararina manokana satria nananatra sakafo ara dia sarotra be azy ho an'ny Clémence manokana dia resaka an'izay izy hoe teny ankady lalana nitondrana anazy ary dia tao anatin'izany ny tsy fanajana kitakita tsy misy maha-olom-boafidina kely azy ary dia nampidirin-jareo violon 30 minutes izy izay ny tsara ho maria satria miteny izy hoe manana droit adiny telo ahako hanafatra ny mpisolo vava fa dia kitakita dia avy dia nasaina ny tao violon ho an'ny baba dia nentin'jareo tao amin'ny brigade criminelle izy ary vo tonga tany izy dia telefônina no nalaina voalohany iny koa ny tiako mariana zany hoe tapaka tanteraka ny fifandraisana telefônina telo no nalain'zareo ary efa ao anatin'ny fitorianay koa moa dia anisan'ny tarainan'izany zay sady mangataka ny amerenana an'io no miteny hoe tsy tomponantoka ny amin'izay zavatra mety ho ataon'izy ireo satria ny ampelatanany PC zany ireo telefôny babana kiteloreo amintsika amin'ny alakamisy amin'ny roa ratolakandro moa no atao miverina izy telo menada ireto aka ny valin'ny fitoriana raha ny vaovao hatrany fa tsy ampiembotra ny etsika ho atao eny Ambohijatovo amin'ny alakamisy ho avy izao ny fisamborana natao ireo mpanolontsaina telo raha ny fanazavana ataon'ny mpanolontsaina avy amin'ny fanoherana androany etsika anehoana fa tsy ankasitrana tsony ny fahatapahan'ny jiro sy ny rano eto Madagasikara izao io maraina io dia tafapetraka teny anivon'ny prefektura n'Antananarivo ny taratasy fampafantarana sy fangatahana lalana momba ity etsika ity ny antsipriana izay tsy embotra ny etsika ho tary ny mpanolontsaina ny tanàna n'Antananarivo amin'ny alakamisy 20 septambra 2024 avy izao izay ho atao eny Ambohijatovo amin'ny 1:10 atoandro ho ireo mpanolontsaina ny tanàna avy amin'ny fanoherana androany etsika fanehoana fa tsy zaka intsony ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan-drano lava reny mahazo ny malagasy tonga nanatitra taratasy fangatahana teny amin'ny Braony prefektura Tsimbazaza ireo mpanolontsaina ny fanoherana avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra izay ahitana ireo avy amin'ny Antoko Fraisankina ny fikambanana Titan-drazana na ny FTT ary ny mouvement Gasikara. Efa tamin'ny zoma moa no tokony napetraka ity taratasy filazana sy fangatahana lalana ho eny Ambohijatovo ity kanefa moa nisy anankiroa tamin'ny délégation na mpanolontsaina tanàna Antananarivo nosamborina tamin'ny fomba mahamenatra fa dia tonga eto zany zay ametraka an'izy ity amin'ny don préfet ary tsy tara mihitsy zany zao ny valom-bokaporoa somary nanahirana ihany moa nametrahana an'izy tao satria ametraka taratasy fotsiny ianao dia mila mifampiara-mivoko zao nefa ny solokely fotsiny angatahana fa zay moa zany rehefa mbola eo Madagasikara zo fototra amin'ny maha olom-pirenena ny mitaky sy maneho hevitra ampilaminana akana mahazo alalana na tsia dia ho tanterahana ny etsika amin'ny alakamisy ho ireo mpanolontsaina an-tanàna ho an'ny malagasy rehetra no antony hanatanterahana ny etsika raha ny fanazavana trany hanasongadinana ny olan'ny fiainana andavanandro mianjady amin'ny vahoaka etsika izay ho tarian'ireo olom-boafidy maro anisan'ireo nasaina hanatrika manokana ity etsika ity ihany koa ny loholona no tendren'ny fitondrana Lalatina Rakotondrazafy ny 9 febroary 2024 lasa teo. Efa mahazatra moa ilay hoe tsy ekeny vidra-panjakana député Alpha-Kandro tsy afaka nametraka saboady ny député Antoine Radjesson tsy afaka nanao fiorina tany aminy ny député cité ny filohan'ny opposition tsy tafavoaka an-trano ny tany filiara fatantsika ny fomba ataon'ny tonga ankehitriny fa tsika rehetra nga manotafakajio mahaly alina mbola tena namponoeraka ny tanàna ny olana amin'ireny zany dia tsy politize le etsika fa samy miady any amin'izay sisisiny ihany samy miady ho anazy ka tsy aomby mihitsy le izy raha vao tsy mitambatra raha vao tsy politize ny olana nefa dia nampianarina ny olona hoe ratsy ny politika maloto ny politika aza manao politika izay mahatonga antsika raisina tsiraray ohatran'io dia resy kelikely fa raha mbola kamotsika no politika dia miady rereny foantsika izao nilaza ihany koa ireo mpikarakara fa miezaka manaraka tanteraka ny lalàna ny etsika satria tanjona ny anatanterahana izany araka ny rariny ho fampanajana ny zo sy ny demokrasia eto amin'ny firenena manodidina indrindra izay fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara izay dia tsy misy intsony izany fahalalana maneho hevitra izany eto Madagasikara araka ny hita tamin'ny fisamborana ireo mpanolontsaina telo sy ny fandratrana mpianatra teny votovorona androany lasa fahadisoana ny mijoro sy ny mitaky ny zo satria
erisetra sy antsonjay no asetrin'ireo mpitondra fanjakana ho an'izay isay maneho hevitra mazava arak'izany fa tsy firenena demokratika intsony ny firenentsika amin'izao fotoana izao hoy ny antoko politika madio na ny APM. Narcisse Karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriany izay. Miariary ny tsy fisian'ny fahafahana sy ny fahalalahana maneho hevitra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Porofo mazava amin'izany ny fisamborana ireo olom-boafidy tamin'ny farany herinandro teo ary indrindra ny fandratrana mpianatra nanao fitokonana teny Votovorona androany noho ny fahatapahan-jiro sy ny rano ny maraina teo hoy ny filoha-hevitry ny antoko politika madio. Tsy azon'ny malagasy atao intsony ny maneho hevitra kejaina tanteraka raha te ilaza ny heviny manoloana ny tranga iray ho hiatrany ny fanazavana fanenjehana sy fisamborana ary erisetra no setrin'izany faneho-kevitra izany. Mihemitra tanteraka amin'ny foto-kevitra demokratika i Madagasikara hoy ny antoko politika madio. Ny fahitana APM azy dia tsy isy zany aloha hatreto. Araka ny renitantsika tamin'ny Zoma ireny dia ny mpanolotsaina ny tanàna anankiroa Babara Kotoarso sy Clémence Sararnirina izay nitaky tamberinandraikitra mba hisitrahana jiro sy rano ara-dalàna nefa dia niarany antsojay izy ireo tamin'ny fisamborana izay natao olom-boafidy anefa ny izy ireny. Vao tsy ela fa vao tamin'ny maraina ihany koa ny mpianatry ny Votovorona izay nitaky an'izay famerenana jiro sy rano izay nefa dia erisetra no nasetry ny mpianatra izy ireny mananjo hitaky nefa dia noratraina. Dimy tamin'izy ireo moa no naratra ary ny anankiray aza dia ho ampiakarina aty Antananarivo noho izay ratra mahazo azy izay. Ka noho izany tsy azo lazaina fa tany demokratika i Madagasikara satria tsy afaka maneho hevitra ankahalalana ny olona fa izay rehetra miteny kapaina avokoa. Rariny sintsiny raha hanao fitakiana ny vahoaka leo delestage sy fitakiana ataon'ireo mpanolotsaina munisipaly tokony avela malalaka ny vahoaka hitaky sy aneho hevitra momba izany ho hiatran'ny fanazavana. Rariny sintsiny ny fitakiana izay ataon'ireo mpanolotsaina ny tanàna satria mananjo hisitraka rano hisitraka jiro ny ponina fa tsy hoe anaovana jeu de lumière ny jiro mandeha kely adandray dia tapaka mandeha dia tapaka. Olona maro no miaina ao anatin'izany jiro izany olona maro ihany koa nipotsika ao anatin'ny fiariana satria betsaka ny olona no mampiasa an'izany jiro izany amina resaka fitadiavana ary tsy ny eto Antananarivo ihany ane no mitady an'izany fitakiana hisitraka jiro sy rano izany fa manerana ny Madagasikara dia efa mitaky an'izany fahatapahana jiro sy rano izany daholo ny mponina rehetrarehetra ka rariny sintsiny raha hitaky ny vahoaka aleo ny olona aneho hevitra aleo ny olona hitaky fa tsy hoe tsy mila korota. Tsara ny mampatsiaha fahalarana 720 amin'ireo firenena 720 i Madagasikara tamin'ny taona 2024 raha demokrasia no resahana. Manodidina indrindra izay fahatapahan-jiro izay dia mpianatra misa enina no naratra ka nijabona teto Andrenivohitra ho an'ny androany. Rehefa nifandona tamin'ny mpitandro ny filaminana ireo mpianatry ny politeknika Votovorona izay tofoka-sileo noho ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan-drano. Raha ny fanazavana dia efa nanomboka tamin'ny sabotsy alina teo izy ireo no niaritra tao anatin'ny aizina ka izao tonga amin'ny fihetsiketsehana izao. Nambaran'ireo mpianatra fa anampihisa ny etsika izay ho atao ny alakamisy izao ireto mpianatra ireto ny antsipriany izay. Vao maraina tamin'ny 5 ora no efa tapaka ny lalana miazo an'ny Votovorona androany. Nanatanteraka hetsika manohitra amin'ny fahatapahan-jiro lava reny ireo mpianatra eny amin'ny oniversite ny Votovorona. Ny antso ny mponina ivoaka anatevina ny hetsika manoloana ny delestage lava reny izay mitranga matetika eny an-toerana sy manerana nosy ireo mpianatra. Rakotra mpitandro ny filaminana teny an-toerana nanakana ireo mpianatra tsy anatanteraka ny hetsika. Raikitra ny daroka bomba mandanja-dranomaso atao ny fifandonana. Mpianatra miisa 9 no naratra ary nentina no tsaboana aty Andrenivohitra. Fitakina izay natomboka dia tsy hijanona raha tsy misy vahaolana maro. Tsy mitohy ny fitakina raha tsy mivaha ny olana izay mianjady amin'ny mpianatra sy manjady amin'ny vahoaka rehetrarehetra.
amin'ny fatapahanjiro dia tsy voandroany tsy vo tamin'ity taona ty fa efa nisy isa-taona migre fony zay amin'ny resaka jiro kanefa treto mbola tsy misy vahaolana maharitra makasika ny jiro makasika ny rano nisy ny fampanantenana makasika ny rano ty aminay zany nalefa ny sato-do hatramin'izao tsy manomboka akory le projet fa kobaka mbava fotsiny ao izy ao hatramin'izao mbola tsy mangataky izy fanatanterana projet zay rehetra tsy mijanona ny fitakina raha tsy mivaly mifangatanay aza vela iady rery zahay manare zay matsapa fahasahiranana amin'ny fatapahanjiro zonay no takinay kanefa zay voaraiky sy mifoka misy namanay anaiky enina atreto naratra misy voty eo amin'ny tratrany misy voty eo amin'ny tarehany misy ny nandora nentina nakany amin'ny hôpitaly amin'izao natao radio dia atreto zany zay mangataka nijerena fa olona maharitra makasika ny fatapahanjiro tsy mijanona ho resaka université intsony fa olana iombona ny vahoaka malagasy ny tsy fisian'ny jiro sy ny rano ho ireo mpianatra no tsindrin'izy ireo fa maro ireo fampanantenana nataony tompon'andraikitra sy ny fitondram-panjakana saingy hatreto mbola tsy nahitana vokany zany mitaky zahay amerenana amin'ny laoniny resaka jiro izahay mpianatra dia mila jiro ny fiainana ety le izy moa zany tena marina izahay mpianatra no mitaky fa ny olana irana mizaka malagasy rehetrarehetra ka eto zahay dia miangavy ny malagasy matsiaro fahasahiranana zay matsiaro fa leo ny fatapahanjiro isan'andro dia andao hiary itaky aminay aza vela iady rery izahay mpianatra nambaran'ireto mpianatra ireto fa ho avy anatefindaharana ny hetsika atao eny Ambojatovo amin'ny alakamisy ho avy izao izy ireo ary tsy hijanona ny fitakiana raha tsy voavany olany herinaratra sy ny rano akoatra ny votovorona raha tsy haivina tamin'ny farany herinandro teo iny dia nanao hetsika nanehon'ny atezerany ihany koa ireo mponina teny Alasora Sabotsynamena ary Lafy. vaolana tsy nisy ohatr'izay tsy misy intsony manoloana ny olany herinaratra sy ny rano eto amintsika hoy ny mpanaraka raharam-pirenena oeraoera fampanantenana pokaty no vaolana aroso ny fitondram-panjakana fa tsy misy asa mivaingana tokony heritreritra ametra-pialana rehefa tsy mahavaolana hoy ny fanamafisana fa mampitondra faisana sy mamono olona fotsiny hoy hatrany ny fanazavana rariny sy itsiny ny itroran'ny vahoaka fa efa feno ny kapoka amin'izao fotoana izao ny antsipriana izay hoentiny andro miaratina sy ny arotanjona lesitofoka ny fatapahanjiro sy rano lavareny rehetra amin'izao fotoana izao vaolana no tediavina amin'ny tompony andraikitra ka miala rehefa tsy mahavita ho ny fanehoan-kevitra afaka rano afaka leo tisy vaolana fa me vaolana zay fa leo mahita mponiny sabotsy mandefitra be dia manararaotra zao mietsika mponiny sabotsy zao hita tsara zay miala rehefa tsy mahavita fa tsy zakanareo io efa ambizay ho ny fanamafisana sosialim-bahoaka no resaka ary zo fototra maolona ka mila fandraisana andraikitra fa tsy vitany vava sy resabe fotsiny rariny sy itsiny raha mitaky ny zao ny olom-pirenena raha tsisy arave moa ny rano ve inona moa ny sasan'olona ny andrahoan'olona sakafo raha tsisy ny rano tsy biby nge zany biby raha tsisy rano ve moa tsy ho faty tsisy jiro zany moa dia efa hitanao hoe mifandriam-pahalemana zany moa dia efa iaraha malaly ohatra ny anay aloha zao zay zao hoe mandofana jiro zao satria hitanao aloha zao indray raha le isam-bolana mandofanjiro dia nefa izy tsy mety alohanao nefa ny facture midangana ihany raha vaolana zany aloha ngamba ataoko hoe tokony zareo eo ambony zany toko amahan zay olana zay raha atao tsy haiko moa hoe resaka be fotsiny ataony zareo zany to ohatrany vava fotsiny zareo zany ataony zareo satria sosialy nye zany resaka rano sy jiro zany raha minamiko aloha zany raha tsisy rano sy jiro raha veno afaka tonga tsy afaka ny sakafo ianao efatry ny ela no tokony efa ho fantatra ny vahaolana momba ny olany herinaratra eto Madagasikara tsy vao izao no nisy ny olana io saingy efa ny matamatesany mpitondra fanjakana tamin'ny fampelezan-kevitra ny ama izany taona maro zay ny lasa miamahery vaika ny olana tsy misy vahaolana resabe ny akoatra izay hoy ny mpanaraka raharam-pirenena karaha hatramin'ny 2018 hatramintsika amin'teny izao mbola tsisy vahaolana tsy manantena ntsony hoe avaolana zay olona tena tompony andraikitra ao
any hoe resa-be dolo foana zany ny akoatran'izay ny fanomezana vahaolana feny misy teknika be da be rehefa tena tia maha olana marina fa tena namahan'le olana avy fitondram-panjakana sa hoe mahafinaritra andrareo fotsiny anaovana propagandy resaka be vita an'izao hoe misy an'izao mégawatt ery misy tsiana ohatra fotsiny hoe misy groupe tsy tonga eto Antananarivo fa sahala misosisosy zao ny antony zany zavatra zany aloha de fa tokony nahavaha olana hoe zao no mety amintsika de zao de voavaza ny olana zany fa tokony ataoko hoe 5 taona lasa apetraky ty teny ty hoe misy fomba fiteny hoe raha zavatra mitovy ihany no ataonareo izy ka manatena zava-baovao nareo mivaliny de adalo nareo zay tsy misy antanana amin'izao mpitondra fanjakana izao tsy misy teknika sy stratégie fa oeraoera no betsaka tokony eritreritra hijanona amin'izay fa lasa mamony vahoaka hoy ny fanamafisana rary ny sitsy ny raha mitroatra ny vahoaka satria efa tenda kely ny vavoazana tsisy teknika sy stratégie ho entin'ny fitondram-panjakana na tsarana zany ao anatin'izany ny resaka io jiro sorana io hanika na ny fahasalamana na ny resaka fitantanana orinasa na ny famoronana orinasa mba hisin'le famoronana asa tsy mipetraka satria na tsika samitsika rehetra efa tsy velona zany zavatra zany zany anisany hoe tsy manatena zavatra tsony amin'ny fitondram-panjakana iny tena satria efa hatry ny ela loatra nisiny le olana tsy voaozy izy ny fomba aviteny hoe aretina tsy sitrana ohatray fa cancer dikan'izay zany amiko tsisy zavatra tena iny fitondram-panjakana io fa tokony mba mahay mieritreritra zareo ny hijanona amin'izay satria lasa mamony ny vahoaka ray manontolo mihitsy ny zavatra ataony ary ny fiotrara ny vahoaka amin'izao fotoana zao zavatra logika be le izy satria efa anetenda kely ny ainy anao toy vakana ny fitakiana vahaolana momba ny jiro sorano saika manerana nosy indrindra ny eto Antananarivo sy ny manodidina miafara amin'ny fidinana an-dalabe izany toy ny teny Sabotsynamena sy teny Alasora ny farany herinandro teo mikoropaka mahalona ny fitakiana samihafa ny tompona andraikitra ka miazakazaka mipotra amin'seho vahoaka fa ao anatin'ny fitadiavana vahaolana nilaza indray izy ireo androany fa andatsaka orana artifisialy ampiakarana ny famokarana herinaratra eto Antananarivo tsy tany miady Madagasikara saingy hitataratra ny endrika tsy fahamarinana toerana sy tsy mampitombona ny fitondrana eto amintsika goavana amin'izany ny tsy filaminana ara-pitantanana ka miteraka lesoka amin'ny fitantanana ny firenena tsy nitaza maso sy ny manjelanjelatra ihany no amaritana fa tena mandroso ny firenena fa ny fanisam-batan'olona miaraka miaina sy mandroso endrika maro no hitarafana ny tsy ka mampisatra ny fampandrosoana ao anatin'ny filaminana nisy ny fampandrosoana ka mampisatra ny fampandrosoana ao anatin'ny filaminana nisy ny fampandrosoana dia noho itsika tsy milamina zany dia tsy mandroso tsika satria itsika sady tsy milamina araky ny fandrimpanemana no tsy milamina koa tsika ara fitantanana ara-politika araky ny tokony ho izy zany de mazava ho azy zany fa de tsy mandroso foana zany Madagasikara hatram'izao zany amin'ny fiainana rehetrarehetra zany ny fahantrana vokatsy ny tsy firindrano ny mpifanana politika ny fanananasa ny fahazahoan'ny tokantrano tsirairay ny tombontsoa tokony no azony zany amin'ny fiainana rehetrarehetra tsy vitany hita maso manjelanjelatra sy mamirapiratra fotsiny ilazana fa mandroso ny firenena fa ny fafany isambatan'olona miaina araka ny tokony ho izy hoy ny fanamafisana ny atao hoe fandrosoan'ny firenena nge tsy hoe misy trano mijoalajoala be eo na misy arambe migodany eo na misy jedo mitsifotsifotra ery na misy jedy lumière mipindrapindrany ery na isaky ny fety de misy afomanga tsy zany akory no atao hoe fandrosoan'ny firenena zany fa mandroso ny firenena rehefa ohatra ka mitombo ny isan'ny zaza tafiditra an-tsekoly zany ny zaza kely tafiditra an-tsekoly ary afaka misitraka ny sekoly tsara mirindra mifanaraka amin'ny tokony amin'ny fiainana ny ankizy zany mandroso le firenena rehefa ohatra ka afaka mampianatra ny zanany eny amin'ny université ny ray aman-dreny misy ny asa ahafahan'ny olona mivelona ny fambolena afaka miantoka ny sakafo hohaniny eto toerana ny fambolena mandroso itsika rehefa ohatra ka afaka manana moyen mitsabo tena zany ny tsirairay ary misy toeram-pitsaboana araky ny tokony ho izy tsy le tenenina fotsiny hoe manara-penitra zany fa misy ny tokony mba ilaina farafaratsiny minimum ananana zany fa itsika zao ny eny amin'ny hôpitaly na le minimum tokony ananana re de tsy misy zany hatrany ambolohany efa voapirofo ny tsy fisina fampandrosoana eto Madagasikara no ny tsy fananany filoam-pirenasa tetika asa mpiaramonina mazava mandeha anjambany fotsiny fitantanana ka tsy mahagaga raha miemitra ny firenena tsy misy fampandrosoana vanina ny olana tena mahazo atsika zao de ny politika ny fanjakana tsy manana projet de société ny filoham-pirenena ankehitriny tamin'isy tonga to amin'ny fitondrana io
akoatra ny UEM zany nefa le UEM zany irréalisable zany tsy afaka motaterana le UEM tonga de rava tanteraka mihitsiny de tsy manana projet de société mihitsy le fitondrana de tsy misy mihitsy politika hoe inona no atao teraka fampandrona tsy mirindra zany ny asa fa alefalefa fotsiny eo le izy tononona fotsiny eo hoe mamdeha Artemisia fa io no avonjy ny fireneny zao tsika amonjy an'izao tontolo zao de zavatra kitaitaitra ohatry zany fotsiny tena olana amitsika tsy manana ilay atao hoe projet de société faharoa dia itsika ilay filohantsika zao efa nanompa ny banque mondiale sy ny FMI zay nilaza fa tsy ho tafity Madagasikara anatin'ny 80 taona raha ohatra ny banque mondiale sy ny FMI no ATR de nefa moa io hitatsika fa ny projet rehetra mandeha zao dia ankinina amin'ny hoe fiarahaminantoka amin'ny avany velany miainga amin'isy tambatan'olona ary mitakasa ny fampandrosoana fa tsy vitany resabe any amin'ny fotoana androsoany fireneny zao no mipetraka ny adefitra ho ity mpanao politika ity fa tsy ny filazana fa Madagasikara tsy maintsy mandroso tsy hafana miroso makany amin'ny fampandrosoana nefa ny rafitra misy ankehitriny samy maka ho azy ny mpitondra sy ny entiny ka miteraka tsy fifankazahoany eo amin'ny rotonta ny mpitondra andaniny manao izadan'ny kibiny ny vahoaka kosa ankilany tsy hafa-mihetsika malola ny fampahitra na laliny avena mafana indray ny raharaha fampanofana tany amin'ny orinasa Green Madaland any Anosakaty niakatra ny maripana no ny filazana fanamidy amin'ny vazaha ny tany ka voaroka tratry ny antsonjay ireo malagasy tompo-tanàna hatramin'izao tsy misy tompona ndraiky fanjakana mpanapa-kevitra momba ny fangaraharaha ny foto-drafitrasa tanteraina ao amin'ity toerana ity raha ny fanairana nataon'izy ireo mitaky fanakalozan-kevitra sy fampiresahana mazava ny zava-misy fa tsy didijadona sy amboletra ho iatrany ireo mponina andomiaratina sy ny aritanjona hatrany henony tatitra ny antsipriana izay hatramin'izao tsy misy tompona ndraikitra mahatapa-kevitra momba ny fangaraharaha ny foto-drafitrasa atao ao amin'ny Anosakaty ka androany ireo mponina nanajary ny toerana efa ndonany maro tsy misy manakana fampandrosoana saingy mila mazava ny asa atao rehetra ary ilana fifanakilozan-kevitra hoy ny falamafisana dia nefa nyandritra n'izay tapabolana mahery angamba n'izay na roa tokom-bolana izay efa nandefa taratasy tamin'ireo ministera voakasika aty amin'ny sehatra nasionaly mitady fanakalozan-kevitra momba nytia raha Sakaty ity amin'izay tena tompona ndraikitra mahatapa-kahatra amin'ilay fanapa-kevitra raisina sy manana an'ireo atotam-baovao marina ao anaty mangarahara momba n'izay resaka Anosakaty izay fa hatramin'izao tsika miteny zao aloha mbola sy tena nahazo tompona ndraikitra zay zany hoe ny hevitra fototra ny tokony hitondrana ny fampandrosoana dia izay mifandraikitra amin'ny filandreo vahoaka eo foton'ireo alohany no voalohany indrindra tsy ilay vola miditra amin'ny fanjakana mety hitenitsika hoe misy vola miditra bebe kokoa amin'ny fanjakana no ny ezaka ohatran'izao sy ohatran'izao fa ilay filana fototry ny fampandrosoana ny vahoaka ny fotony sy ny vola miditra amin'ilay vahoaka ny fotony aloha ny lara-pamena tsika mahafantatra tsara fa amin'ireo famatsiana goavana izay misy eto amin'ny firenena amin'izao na any amin'ny sehatra ny fizahan-tany io na amin'ny sehatra ny arenakibon'ny tany matetika anjorom-bala foana ilay vahoaka voakasika amin'ny vantana io fotony zany ary tsy mahazo tombontsoa ny vantana amin'izay fomba fanatanterana an'izay tetikasy zay zany tokony lalatsaina voalohany ny fampandrosoana sy fitondrana ny fampandrosoana eto amin'ny firenentsika mbola mandingatra amin'izao ny fitoanan-domba ity raharaha ity misisika manao ny asa ireo tompona ndraikitra ary mitoy ny fandrahoan'olona tsy manara-dalàna tsy azo ekena ho izy ireo ny fanaovana amboletra kitakiny izy ireo ny ara-dalàna eo anatin'izany efa nofoanana tamin'ny taona 2024 ny fifanarana teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa Green Madaland makasika ny fanofany ity orinasa ity ny tany ao amin'ny Anosakaty nandritra ny 50 taona izay mirefy 17 hektara 430 ara sy 220 centiara ao amin'ny réserve foncière du domaine public Ampasindava Sakaty district Anosibe dia ny andro zany zahay tao anatin'izay fampiresahana zay hoe samy vona nanao concertation ny olana nefa dia ny andagniny mirosy ihany amin'izay fanaovana fandehanana ao fanatanterahana ny asa asisika atao ao Anosakaty zay noho izay zavatra zay zany dia tsy mety ny asa atao amboletra amin'izao fotoana izao nefa dia milatsaka ny taratasy zay atao hoe fandroana ny fokon'olona zay atao hoe tsy ara-dalàna satria
efa nivoaka tao agnatin'ny gazety-mpanjakana tamin'ny 3 desambra 2024 ny fagnafoagnana an'io fifagnarahana tamin'ny Green-Mandaland io ka noho izay zay zany dia mitaky ny ara-dalàna zany zahay firaisamonim-pirenena ao agnatin'ny fifampiresahana ihany koa satria sotoavina ho an'ny malagasy zany teny era zany fa ny didy jadona sy ny teny midina dia tsy natao an'ny malagasy mihitsy fa fomba vahiny izy io mitaky ny anehoana ny taratasy mahafoana io taratasy fifanarahana efa nofoanana io araka izany ireo fokon'olona ao an-toerana raha ny fantatra ihany koa terena tsy omena taratasy tany izy ireo raha ny baiko midiny karaha fa nisy annulation ny bail nazony Green-Mandaland zavatra amin'ny le zegny aminaka zavatra fa maty fa rava keo nandray mbola misisiky zavatra fa maty aboa taratasy magnambara fa le zavatra naty velogno ndraiky hatramin'izao tsara nisy taratasy hitanay fokon'olo sakatia nagnambara fa nipody velogno le taratasy nagnafoagna le bail amfiteotikiny Green-Mandaland fa am'izao tsika miteny zao fa misy magnognentagna sakaty agny fa misy efa nampagnatsoigna amin'ny bureau hoe fa tsy maintsy miala anareo fa misy teratany vahiny anakiroa zao efa mandravatrano azay ty fa mahazo telefôna fa mandravatrano zaro agny sotro zao fa dikan'zegny ho avy any ny fanesona ivelany RFT tsy mahazo mangataka zay suspendu toute l'île no sy jabo manontolo tsy suspendu tsy mahazo magnano taratasy zay zay dradradegny aronge tsy managna taratasy ahoana zay tsy raha tsy managna taratasy fa terena tsy anagna taratasy tsy omena taratasy zay tsy managna zo agnano taratasy ny tany zay ho sakatia izy magnano zay fa navoteny fa baiko avy ambony izy zay teny baiko avy ambony tsy azahoanareo taratasy atranam-piandohana no vohitsakitsaka ny zonimponina afantatra sy ilaza ny hevitra momba ilay tetikasa izay tsy manaja ny zony eo amin'ny fananantany misy raha tsy rariny agnaty ao misy raha tsy mety magnitsakitsaka ny zo amankasi ny mahaolo agnaty ao ka hitanefa mendriky ampiagna mendriky itohanagna ary mendriky izavagna vahaolagna mba hahafahany zo fototra ny olombelo miaigny ao agnatin'io toeragna io mba ho tsy vohitsakitsaka mba voaaro ny hasiny ny maha olombelo sy ny fadintany sy fadindrazana ao amin'ny nosakatia efa njatotaogny maro niseny vahoaka tao sakatia izay ny kajy namolavola ny karakara ny yaro ny zavaboary jiaby ao ny yaro ny fomba sy ny hasintany ka tsy niany tia misy mpanambola na misy manampahifagna izay tonga dia tsy agnamia hasiny tsy agnamia lanja zay ezaka fa nataony niakatra ty Antananarivo nitondra ny marary azy ary hitady vahaolana momba ity raharaha ity ireo solotena pokon'olona nantoerana miray feo amin'izy ireo ny fiarahamonimpirenena samihafa Opteny amitsika ihany moa ny toy izay rehetrarehetra izay fa vao makasika ny kolontsaina no anisantsika ny fampahalalam-baovao. Andro manatantara ho an'ny mpikabary teny an-tanety Atsimo Ambohimanarina etsy amin'ny boriboritany fahaenina ny omaly. Notokana tamin'ny fomba ofisialy omaiomantsy ny tsangam-bato antsoina hoe Asimbatako ny teniko. Tonga niatrika ity fotoana lehibe ity ny solombavambahoaka Andriamampandry Todsoa niaraka tamin'ny fikambanan'ny zanaka Ambohimanarina sy Atsimo izay tompony lanonana. Ny teny sy ny kabary no niavin'ny soatoavana malagasy ka andraikitra iombolana ny miaro sy mampiroborobo izany hoy ny fanazavany ny antsipriany izay ary. Manana ny lanjany eo amin'ny ara-kolotsaina sy ara-sosialy ny kabary indrindra fa ho an'ny mponina Ambohimanarina dia be ara-pomba nentim-paharazana niaraka tamin'ireo mpikambana sy ny Olonarivo ny ainga teny Anosivavaka ary azo ny toerana misy ny Tsangam-bato ety an-tanety Atsimo Ambohimanarina no nanehoana izany ho an'ny fizami izay fikambanan'ireo mpikabary eto Ambohimanarina. Nandravaka izany dia be izany ny fitafy nentim-paharazana ny hira sy ny dihy ary ny fanehoana fankasitrahana amin'ny mazava-dehibe ny soatoavana malagasy. Asimbatako ny teniko manamarika ny mazava-dehibe ny fiteny ny asom-panahy ary ny fomban-drazana malagasy eo amin'ny fiarahamonina ka asongadina amin'ity tsangam-bato ity izay nitokanana ity. Ny fizami mpitsapa-maraina
dia rehefa kon'olona eto Ambohimanarina ilay mitsapa maraina dia manana ny sotoavana mampiavaka azy indrindra ny Ambohimanaritra Teroka, zany hoe tsy misy manana an'izao sotoavin'izao naiza era Madagasikara seran'izao tontolo izao dia ny amin'ilay hoe mitafisisika maraina eo amin'ilay fahoriana zany dia raha ny mponina Ambohimanarina mizaka izay fahoriana izay naiza misy fahoriana dia tonga daholo ny fokon'olona. Raha mpikambana eo anivon'izany fizamia tsapa-maraina sy pikabary zany dia efa maherin'ny 2 arivo mahery zay mpikambana ao anatin'izay fizamia izay mifamezivezy zay rehefa misy fahoriana eto Ambohimanarina ny maraina ny handevenana ilay maty iny. Ny fizamia dia tsy fikambanana ara-tsosialy fa fikambanana pikabary sy ny fiarahamonina dia mihevitra fotsiny zay hoe misy tolo-kevitra avy amin'ny ray aman-dreny dia manatanteraka amin'ny fizamia fa tsy manitsaka ny andraikitra ho an'ny mpitondra fanjakana rehetra eto Ambohimanarina satria ireo ray aman-drenay raha nahitsika ato amin'ny tsangam-bato ny fizamia dia mielo lalana anay ny solombavam-bahoaka misy solombavam-bahoaka teo aloha ihany koa zany dia zay no midika fa ireo no ray aman-dreninay no mibaiko anay amin'ny asa izay sahana eto amin'ny Ambohimanarina fa raha ny kabary sy ny fiarahamonina amin'ilay tafisisika maraina dia izay fizamia no mandrindra izany. Tonga nanome voninahitra ny etsika ny solombavam-bahoaka Andriamapandry Totosoa izay manoana akaiky ny fikambanany sy ny fivoarany kolotsaina maha-malagasy toy izao. Nanamafy fa manaja sy mankasitraka tanteraka ny fandraisana anjaran'ny fikambanana amin'ny fanandratanany maha-malagasy indrindra eo amin'ny resaka kolotsaina sy fifanajana amin'ny alalan'ny teny sy kabary ity solombavam-bahoaka ity. Ny kabary dia manana ny asiny eto Ambohimanarina ary hitantsika fa hafa mihitsy ny kabary eto Ambohimanarina fa mampivondrana iray ny mponina eto Ambohimanarina. Hitantsika fa tsisy mihitsy hoe loko hoe na mavo na mena na manga na mainty na maramara fa rehefa misy izay kolotsaina izay dia raha ihany izay eto Ambohimanarina sy ateroka ary mpiavana daholo izay ao anatin'izay mpinamana daholo ary raha tena hoe misy izany fisankina sy fifankatiavana izany dia hafa ihany Ambohimanarina. Ary izay tsy voasakany mihitsy izay hoe loko fivavahana na loko politika fa rehefa hoe zanaka Ambohimanarina zanaka teroka dia ao anatin'ilay kolotsaina izay hoe iray izay ary misy le fihavanana ny fiara-misalahy ao anatin'izy ary tena farany mazava-dehibe anty le fikambanan'ny kabary eto Ambohimanarina izay misy maromaro zareo arisan'izany ny fizamia dia miara-miasa akaiky amin'ny solombavam-bahoaka izy ireo satria ireo no mitondra ny mararo ny vahoaka aty aminay solombavam-bahoaka dia izay menadana amin'izay no mijery mamaha izay olana any fotony izay mahazo ny vahoaka satria izy ireo le pikabary ireo no miosina amin'ny vahoaka maheno ny taranany vahoaka dia ireo no mitenanay aty solombavam-bahoaka dia izay no manatanteraka izay filana anampiana ny vahoaka eto Ambohimanarina. Tsy mitovy ny fomba amam-panao sy ny fomba kabary isaky ny faritra. Izany no ilaina fianarana sy fivelarana amin'ny fahaiza-mitendry sy ny faneho-kevitra amin'ny fomba mendrika hoy ny fanamafisana. Dia amin'ny kabary azy dia mazana ny fomba mety tsy hitovizana. Raha ohatra hoe mikabary eto anivon'ny Merina zao ianao dia tsy dia manano sarotra loatra fa raha vao mivoaka fotsiny ianao ataoko hoe Arivon'ny Mamo, Antsirabe, Ambositra ireny rehetra ireny zany dia misy fomba samihafa ka eo amin'izay no mety hisedrana olana nefa moa tsy olana ilay izy fa fianarana ihany koa satria tsy aro voafeha ny sotoavina rehetra manerana ny Madagasikara ary samy manana ny fombany samy manana ny fitondrany an'ilay resaka. Ny teny no fanahy ary ny kabary no maha-olona. Raha ajanona ho zari-teny ny teny fotsiny ny fiteny very fanahy isika malagasy. Asinasy izo no atomboketo anio ho iantrany ny solombavam-bahoaka Totosoa Andriamapandry izay eo anilan'ireto fikambanana pikabary reto foana hatramin'izay hoy ny fanazavany. Maresaka avy any ivelany nanafaka tao Ukraine ndray Rosia alina foto-drafitr'asa sivily atao Japolizy no lasibatra tamin'izany ka haroa no namoiny any roa hafa kosa no naratra. Ankoatr'izay dia drone 550 no namely ny faritra maro anisan'ny vota ao anatin'izany ny indostria ny sekoly ary ny trano fonenana. Hatreo aloha dia raha ny filazana ny nataon'ny filoha Ukraine dia mitoy hatrany ny fanafiana ao Donbasa ity ny Tsipriany izay ary. Tokony ho tamin'ny efatra sasany maraina teo orany Ukraine dia nanafika foto-drafitr'asa sivily tao Zaporizhzhia ny tafika Rosianina. Nanimba sy nandriava fiara sady niteraka hitrano izany fanafiana izany. Olona roa no maty, roa hafa naratra vokatra izany.
etsy an-daniny lasibatr'ireo drone ny tendrombohitra avaratra atsinanan'ny Ukraine. Ankoatr'izay, toerana maro samihafa ny lasibatra toy ny indostria sy sekoly ka niteraka trano maro. Nisy trano fonenana hafa ihany koa may tao an-drenivohitra Kiev izay nahitana lehilahy 30 taona naratra. Etsy ankilany, nandefa drone Shahed miisa 450 ny viditahirany ihany i Rosia alina nitifitra tanàna maromaro tao Ukraine. Toy arak'izany ny fanafihan'ny Rosia manerana ny faritra Donbass. Hanamafisany fifehezany ilany atsinanan'ny Ukraine. Nambaran'ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky tamin'ny hafatra navoakany tao amin'ny X fa mihoatra ny 500 seriva ireo drone ary 400 seriva ireo bomba no nalefan'ny Rosia tamin'ny herinandro lasa teo. Manoloana izany, niantso ireo firenena mpiaradia amin'ny Ukraine mba hampitombo ny fanerenan'ny Moscou ahatonga ny Rosia hiverina amin'ny fifampitoniana sy ahafahana mametraka indray ny fandriam-pahalemana ao Ukraine. Tapitra ny fampalalambo voantsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany ny hatramin'ny farany isaorana hatrany ireo namana mpanao gazety sy ny teknisianina niaraka ny salahy nafana nanatontosa izao fampalalambo vao izao ny tena kosa ametraka ny soavatsara veloma tompoko.